fiantsona tetikasa. Salama toko, tonga ny fotoana misokatra ny fiantsona tetikasa. Izahay eto amin'ny tahiry famatsim-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa dia mitady tetikasa ho vatsiana vola entina ampiofanana ny mpiasa eto Madagasikara. Manomboka ny 14 Desambra ka hatramin'ny 14 Janoary 2024 izahay no mandray ny tetikasa avy amin'ny orinasa rehetra tsy ankanavaka eto Madagasikara. Mahery ny 2,3 ariary ny teti-bidin'ny famatsim-bola izay avy amin'ny mpiara-mombonantoka amin'ny FMFP dia ny Agence Française de Développement. Misy karazany roa ny endriky ny famatsiana vola. Ny voalohany dia ny orinasa rehetra eto Madagasikara amin'izay sehatr'asa misy anao tsirairay avy manomboka ny orinasa farak'izay kely manam-piasa mihoatra indray hatramin'ny orinasa farak'izay lehibe dia afaka mangataka famatsim-bola avy aty amin'ny FMFP avokoa entina ampiofanana ny mpiasa eo anivon'ny orinasany. Ny anankiray kosa dia ireo vondrona na fikambanana izay manana tetikasa fampiofanana entina ampiofanana ireo mpiasa izay miasa na eny anivon'ny sehatry ny tsy ara-dalàna ary na ataontsika hoe informel eo anivon'ilay atao hoe projet de type équité na mampitovy tantana. Inona no tokony atao raha hamaly izany fiantsona tetikasa izany ianao ka hangataka famatsim-bola entina ampiofanana ny mpiasa eto Madagasikara? Navoakanay teny anivon'ireo gazety miseho isan'andro na eny anivon'ny tambanjotra serasera ny FMFP ny andinindiny momba io fiantsona io. Afaka mangataka ny atsipiriany izany fiantsona izany nefa ianao amin'izay sehatr'asa misy anao alainao amin'ny trankalany FMFP na koa miantso ety amin'ny foiben'ny FMFP na tonga mivantana mihitsy ety amin'ny akoron-drano Tourzital 4e étage. Ao anatin'io atsipirian'io dia voalaza ao voafaritra ao daholo ny taratasy rehetra izay ilainao entinao amaliana izany fiantsona tetikasa izany. Noho izany ary ny dingana voalohany ataonao aloha dia maka ireo atsipiriany momba ny sehatr'asa izay misy anao entinao amaliana ny fiantsona tetikasa. Rehefa nampelantananao ary ny atsipiriany momba ny fiantsona tetikasa izay eo amin'ny sehatr'asa izay misy anao dia vakio tsara izany. Vakio tsara ireo torolalana, ireo toromarika, ireo zavatra rehetra ilaina entinao ananganana ny drafitr'asa amalianao ny fiantsona tetikasa. Eto ihany koa manomboka ny asanay eto anivon'ny FMFP anampinanao anangana izany drafitr'asa izany. Afaka avokoa ianareo mangataka fanampiana amin'ny alalan'io adresy mailaka io na koa miantso anay na tonga mivantana ety anivon'ny foiben'ny FMFP. Ho an'ny orinasa ity fiantsona ity dia nentina ampifondronana ireo orinasa izay mitovy sehatra. Izany hoe orinasa farafahakeliny anankitelo izay miasa amin'ny sehatra mitovy no mitambatra manangana drafitr'asa entina amaliana ny fiantsona tetikasa. Mbola isy fanampanazavana izay mbola entinao aminao amin'ny fomba fanomezana izany famatsim-bola izany ny fomba rehetra izay atao ahafahanao mametraka ny drafitr'asanao ety anivon'ny FMFP ary ao tsapaka ary fandaharana izay atolotra ianao. Sotra tompoko.